Na lehibe indray no androsoana totokatranotsika ny amin'ny tian'io tia tonga amin'ny fampianarana lalana faefatra itsika indray ny amin'izao anio izao. Manome voninahitra manokana ny Dadamala Iayava ho fanomboana ny teny, miarahaba ny Dadamala Iayava zany ary miarahaba manokana koa ny Iosoa ary manono ny hatsarany Iosoa amintsika rehetra izay efa manaraka ato an-tokantrano dia mirahaso antsika samy hotahiny Iosoa eo ampanomboan'ny teny sy ny fampianarana izany. Dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra ato an-tokantrano indray ny tena koa ny ambasaderin'i Iosoa Eliano mandroso ato an-tokantranontsika ny amin'izao anio izao larana faefatra moa ny fampianarantsika ny amin'ny tian'io ity ary matoa fa samy mihaino sy manaraka ny fampianarana dolontsika ny amin'ny zao anio izao ny amin'ny izay lohateny izay hoe mpaminany Israeliana ihany no azo ianona teny sy arahina. Hoy ny Andriamanitra Abrahama, ny ankoatran'izay dia tsisy izy intsony zany satria efa mazava be ny lalàna. Ka etsika zany raha nijery ilay fampianarana faharoa sy ny fahatelo tsika dia neta mihitsy ny hoe samy nanao zavatra tsy mety daholo ny olombelona, namoron'Andriamanitra tsy izy daholo ry zareo, nanonon'Andriamanitra tsy izy ary vokatra an'izay dia samy lasa mpanota daholo. Kanefa miantso ny anaran'ny Andriamanitra, miantso hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra, nefa hitantsika tsara fa raha tena Andriamanitra Abrahama zany miaraka aminao dia tsy manota mihitsy ny ianao, ary izay mihitsy ny fahamarinana zay satria izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tena tsy manota mihitsy ny ary efa noporofontsika teto moa zany araka ny ino moa araka ny soratra masina hoe izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama dia tsy misy an'izany manota zany mihitsy, fa ny miaraka amin'ny Andriamanitra hafa daholo no manota zany. Mazava zany fa izay Andriamanitra niarahanao hatramin'izay dia Andriamanitra tsy isy izy daholo satria nampanota anao tonga anao lasa nitsangatsanga, nangalatra, lasa mpamono olona, lasa mpisoloky na ny Baiboly eny am-pelantananareo izay nanovanovany io anarana io no ilazanareo fa marina ny ianareo satria ny profeta dia mpanota daholo nareo ary ho an'izay mpanota dia tsy nahita ary tsy mahafantatra an'io Andriamanitra io satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Izay natonga azy niady tamin'ny Israeliana ka nisaraka taminy ray izay aloha ka nanamorona boky koa azy ianao ka niantso hoe Andriamanitra Abrahama le anao dia tsy mety ary lasa mpanota koa ianao satria efa nambarany Abrahama sy Mose tany amin'ny taona moins 2000 fa niaran'izany Andriamanitra Abrahama zany tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any sy ny tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any dia Iayava no anaraka raha novainao zay dia zay sady efa profa mpanota ianao ka tsy ny boky izay nisoratanao taty amin'ny taona plus 600 taty na salam zany no lazainao fa marina ihany koa. Io zany dia efa naporofona ilay izy hoe mba samy mijery mitodika amin'ny marina amin'izay famonjena angety jereo ny ady efa miseho ao amin'ny Russia sy Ukraine io fa miratsy dia miratsy ange efa risika na bomba nucléaire anio miprofa tonga ny farany ary tsy mety miravina tsony ny olana fa dia efa olana efa mandeha efa miraraka maneran-tany moa ilay olana ko inona tsony moa zany no azo atao amin'io fily hoe raha fotsy be verilona miandray izay ketolana tsy misy nina azo atao, tsy misy fanantenana azo atao raisina tsony fa dia efa hoe miandry ny fiafaran'ity tantara ity sisitsika izay mihitsy ny zava-marina izay. Ka mbola hijery ny toy ny teny antsika noho ny amin'izany rehetrarehetra zany dia mbola jerevantsika foana hoe inandray zany ny toyny zany dia izao indray ny toyny zany hoe fa diso zany io anarana io diso hatrany amin'ny bokinao atria niporofona ilay anarana fa diso, niporofona ny bokina rehetrarehetra fa diso daholo. Ka rehefa diso moa zany dia inona tsony moa zany no antenay fa dia tena lasa nakany amin'ny lalan-diso daholo zany ny olombelona. Tsy olo tsy ilay Andriamanitra Abrahama no tompo ianao fa zavatra hafa mihitsy. Dia hijery indray tsika ny mikasika ny amin'ilay hoe iza ny mpamina ny tokony hoarahana amin'izao andro farana izao. Dia aleo tsika hijery ny lalàna indray fa ny didy folo sy ny lalàna Mose nefa dia efa nampianariko antsika fa natokana manokana ho an'ny zareo zanak'Israely ka raha voalalàna mivoaka avy ao anatin'ny tenin'ny Mose zany dia natokana ho an'ny
zanak'Israely zany teny zany, tsy natokana ho an'ny efa firenena mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Dao raha vaketsika no ny teny satria maky didy indray tsika mantsy fa ny didy folo sy lalàna Mose raha vao misy teny mivoaka avy eo amin'ny tenin'ny Mose zany de natokana ho an'ny zanak'Israely io. Dao raha jevatsika no ny teny Deutéronomie 18:15 mikasika ny amin'ny mpaminany, satria hoe mpaminany no horesantsika hoe mpaminany iza no arahana. De dao raha vaketsika indray ny Deutéronomie 18:15 ary ny 18 de ny 19. Deutéronomie 18 de manomboka amin'ny 15 de ny 18 de ny 19. Mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany avahandriamanitra ao ho anao. Izy no henonareo. Eo tsany ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany iza no henona ary mpaminany avy aiza, de mpaminany avy eo aminao, zany hoe avy eo Israely dikan'izany, de avy amin'ny rahalahinao, zany hoe rahalahy Israelianina ny Mose zany le izy, zany hoe Israelianina zany ty rahalahy ty, satria zareo no nomena an'ilay lalàna araka ny efa nampianariko antsika hoe natokana ho an'zareo Israelianina anie hoe io lalàna sy didy folo hoe ka ito zao tenin'ny dada Iava lay didy sy lalàna nomena azy de natokana ho an'ny zanak'Israely. Amafitsika eo amin'ny 9:20 zao no voalaza, mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao ka ataoko ambavany ny teniko. Zany hoe tena misy teny apetraka ambavan'ireny mpaminany ireny zany de ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy, de lazainy ty mpaminany ty amin'ny Israelianina zay rehetra didiny Iava, ka zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako de izany ho tsara azy. Na iza n'iza zany tsy mihaino ny teniny zany mpaminany zany satria dada Iava no miteny aminazy de Andriamanitra mihitsy no tsara azy. Zava-doza zany ho tsaren'Andriamanitra vela teny Andriamanitra Abrahama zany, aza midy bingo am'zany fa zavatra danger be ho anao mihitsy zany. De izy ary ty resana ty hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao. Iza le rahalahiny? Namoaka lalàna, satria misy mieritreritra fa olo-kafa ty rahalahiny Israelianina ty, de namoaka didy ny Andriamanitra Abrahama fa ity lalàna nomen'Andriamanitra ty de natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany, tsy nomena ny hafa firenena mihitsy io. Ka noho izany zany ilay rahalahy resana eto zany de ho an'zareo Israelianina ihany, rahalahandry Mose io zany, zany hoe avy ohatrany hoe mpirahalahy zany izy mirahalahy avy zany dikan'izay, zany hoe avy amin'ny Israelianina dikan'izany zany resaka lazaina izany, zany hoe le mpaminany zany dia tsy maintsy Israelianina. Dao raha vaketsika raha ny lalàna ao bokyny Salamo 147 19:20. Salamo 147 19:20. Milaza ny teniny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely. Mazava be le olona nomena le didy folo sy lalàna Mose ty zany de natokana ho an'ny Jakôba ho an'ny Israely ihany, ka Jakôba moa tsy iza fa Israely ihany. Ary natokana ho an'zareo Israeliana ihany zany io teny io. Ka raha ny teny zany bokon'ny Deutéronomie hoe mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalahinao tahaka ana de avy amin'ny Israelianina ny dikan'izay, satria natokana ho an'ny Israelianina io teny io fa tsy ho an'ny efa firenena mihitsy. 20 manamarina an'izany. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, zany hoe tsy hidirany efa firenena mihitsy zany resaka lalànan'ny Mose ka hitsofotsofony efa firenena. Zany hoe am'izao teny zao de voatsipaka mariny rano ny hafa firenena hoe tsy mahazo manao mpaminany ianao, ka an'olo teny hoe za dia mpaminany Iava Andriamanitra Abrahama, satria ny Andriamanitra Abrahama de mametraka lalàna mihitsy hoe tsy nomena anao hafa firenena zany didy folo sy lalàna Mose zany, ka ianao ny hitsofoka ao anatin'ilay hoe ho lasa mpaminany Israelianina. Fa ny mahazo mitsofoka ho isan'ny mpaminany Israelianina miara-dia amin'ny Andriamanitra Abrahama de namohan'ny Mose didy hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nanao hoe tsy nomenanao hafa firenena zany. Noho zany tsy mahazo miditra ao ianao hafa firenena dikan'izany ho antsika rehetra zay meno an'le teny, tsy mahazo miditra ao ianao dikan'izany. Ary zao ny fitsipiny tsy mba fantatra ireny, tsy fantatra anao zany ny fitsipiko
dada Iava mikasika ny Israelianina io. Zany hoe tsy azonao idirana mihitsy io satria zavatra tsy fantatra anao. Matoa zany no niditra tao nandika lalàna, nandika ny didiny dada Iava, nandika ny didiny Andriamanitra Abrahama. Ka raha misy zany mpaminany laza fa izao dia mpaminany ato amin'ny tariky ny mpaminany Andriamanitra Abrahama, kanefa izy tsy Israelianina dia efa diso araka an'io teny io. Fahadisoana be vava zao sary zao. Raha vaketsika eny ny bokyny lalàna arikatra ny bokyny Exodosy toko 720 Exodosy toko 720 dia ny andininy 7 fanaporofona fa tena hoe natokana ho any zanak'Israely mihitsiny ny miaino an'ity resaka didy folo sy lalàna Mose ty zay nitoriany Mose zany na hoe Moïse na Moses na Mosa ho Joslamo. Dia zao vaketsika zao ny vakiny. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra, Exodosy 19:3-5. Dia niantso azy Iava tao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mbola voalaza mihitsy zany fa natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ty resaka didy folo sy lalàna Mose ty. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptiana izay nitondrako anareo tamin'ny atriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ary ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa mihoatra noho ny firina rehetra ianareo fa ay ny tany rehetra. Eto zany ny teny dia hoe tandremo ary le fanekeko, ka ny mitandrina ny fanekeko dia nitsindriana mafy ho an'ny zanak'Israely irery any. Tsy natokana ho an'ny hafa firenena mihitsy za fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery any. Ka izany teny zany zany dia manino miteny mivantana amintsika mihitsy fa tena hoe tsy mety mihitsy ny hafa firenena miditra ao ary tsy azo idirany hafa firenena mihitsy ao. Indrindra fa zany resaka hoe mpaminany zany dia tsy mahazo miditra ho mpaminan'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ianao raha vao tsy Israelianina. Lalàna navoaka ny Andriamanitra Abrahama zany tamin'ny alalan'ny Mose izay efa nihaona taminy ary niaraka taminy. Ka ny Andriamanitra Mose izay Andriamanitra Abrahama mihitsy no miteny hoe tsy mahazo miditra ao mihitsy ny hafa firenena. Tsy azo atao mpaminany zany ny Amerikana na Anglisy na Frantsay na Afrikana na Arabo na Sinoa na Australiana niza niza fa Israelianina irery ihany no mahazo atao hoe mpaminany araka ny lalàna navoaka ny Andriamanitra i Abrahama io zany. Ka eo indrindra zany mazava zany zay fa raha vao tsy mpaminany Israelianina dia tsy mety. Dia tsy ianao zany mandinika eo izy le mpaminaninao. Samy mieritreritra, samy mandinika ny azy. Fa mazava ny lalàna eo rehefa tsy Israelianina io dia tsy izy io. Lalàna zany. Ary tsy azonao toerina mihitsy zany satria Andriamanitra Abrahama mihitsy namoaka an'io didy io. Io zany rehefa tsy Israelianina le mpaminany arahanao dia faute ianao. Ary mpanoty ianao mpandika lalàna ianao dia ianao le hiara-ny atezerana io dada Iava io mihitsy satria tsy meny mpanota zany io. Zany hoe diso adresy ianao. Voafitaka ianao zany ny dikan'izay. Mahitsy be le teny io niarantsika nijery samy miara-mahita atsika. Afaka jerevanao atrio anatin'ny bokin'ny Sefer Torah io vaketsika io any amin'ny bokin'ny Torah zany Exodosy zany gala Shemot ny dikan'izany any. Dia mazava be io teny io zao. Mpaminany Israelianina. Ka eo amin'izay mpaminany Israelianina zay izy ara no mpaminany farany tao Israelina. Iza no mpaminany farany. Ny mpaminany farany tao Israelina dia tsy iza fa Yahoshua. Io ilay tena mpaminany farany Yahoshua no anarany. Ary voaporofo mihitsy izay teny izay araka ny boky tany Israelina. Ny boky tany Israelina mihitsy nanamarina fa tena mpaminany zany Yahoshua zany. Io ilay nivainy zareo anarana hoe Jesosy na Jesoa izay Grika zany anarana zany. Ary navainy izay zao le ho an'ilay miantso an'izany Jesosy zany. Ho an'ny Silamo indray misy dia miantso hoe Isa. Fa tsy Isa zany anarany fa Yahoshua. Reny le fandikana teny diso daholo reny dia samy nanovanova daholo mihitsy ny olombelona. Fa ny mpaminany farany ny anarany dia antsoina hoe Yahoshua. Ary izay miaraka amin'ny mpaminany farany io dia tsy manota intsony
satria io mpaminany farany io a no nomeny io Andriamanitra Abrahama io a ny lalàna sy ny didy. Andao ro jerevantsika araka ny tantara tao Israel fa tena mpaminany zany, akajareo Israeliana mamaritra ny mpaminany eo aminazy sy ny tsy mpaminany eo aminazy, fa tsy ny mpitondra fivavahana akoriny, fa ny vahoaka no mahafantatra hoe mpaminany io na tsy mpaminany. Ka raha vao mpaminany ny olona anakaiky kosa ny vahoaka dia tsisy mahazo mikitika an'izy satria izy no mitondra teny. Ka mazava ho azy moa ny zavatra nataon'izany Yahoshua zany tao Israel, tena fanehoana ny hery sy ny fahefana, dia izy ny mpaminany farany araka ny voalaza ny boky tany Israel indreny jerevantsika. Ary nisy nanoratra an'ireo boky ireo dia ireo no jerevantsika hoe mpaminany ve izy. Izy moa tsy milaza fa mpaminany tokoa izy, dia ny olona tsy mahay ny tantaran'ny Israeliana no tena tsy mpaminany. Ary mbola hitantsika ihany zany amin'ny tenin'ireo any Israel, dia izay niaraka tamin'ireo mpaminany ireo dia ilay mpaminany antsoina hoe Yahoshua. Nanana mpianatra izy, ary tao amin'ny tantaran'ny mpianatra no nahitana zany histoira zany hoe mpaminany io Yahoshua io. Ary io no henonareo, ary ny henonao azy tokoa ny vahoaka Israeliana, ny henon'ny fampianaran'izany Yahoshua zany ny vahoaka Israeliana. Ary amin'ny manarivorivo mihitsy nanaraka anazy teny an-dalana teny, saingy ny alina moa le mpitondra fivavahana jiosy dia ny vonoany, ny jiosy natao Israeliana dia ny vonoany. Ka ho jerevantsika ao anatin'ny soratra masina jiosy, satria ao amin'ny jiosy ihany tsika maka an'ilay tantara zany. Dia ao amin'ny soratra masina jiosy indray misy le teo testamenta vaovao, ka mitantara n'ity Yahoshua ty zay testamenta vaovao zay. Dia ny testamenta vaovao mihitsiny ny anaran'ilay mitondra anazy dia teo Yahoshua. Dia ao anatin'io boky io no ahitana ny tantaran'ilay mpaminany farany teo hoe Yahoshua. Dia ho jerevantsika izay tantara zay fa voalaza tao anatin'io boky io mihitsy fa tena mpaminany hoe ny vahoaka Israeliana. Ny vahoaka Israeliana mihitsy no miteny fa mpaminany izy, ary be dia be mihitsy nanaraka anazy satria tao no nositrany, mahiratra ny jamo, misy maty natsangany, ny kilemaina natsangany, ny marena nataony eno, ny mona nataony teny, be dia be zany ny marary nositrany, ny misy devolona voaka ny daoly ary lasa sitrana daoly. Dia zany tantara zany voarakitra ohatrany boky ny jiosy izay mirakitra ny tantaran'ny mpaminany. Ndao afaka itsika mikasika amin'izay hoe mpaminany marina ve ity atao Yahoshua ty araka ny boky ny jiosy ihany. Ndao jerevantsika zay sary zay. Oharantsika kely ny teny araka ny somary mirejerekentsika toko izay ndininy aloha. Ho jerevantsika ao amin'ny iza moa zany Matthieu 21:11, Matthieu 21:11 dia ny 46. Jerevantsika vetivety izy ao tsika eto tokantrano. Matthieu 21:11 to zany bokyny jiosy, bokyny jiosy to ndraisantsika to zany. Alovaka itsika amin'noko amin'ny 10 dia ny faraky ambin'ny 10. Ary no tafiditra tany Jerosalema izy. Matthieu 21:10 dia ny 11. Dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao, ary ny vahoaka ny laza hoe izao no Yahoshua mpaminany izay avy any Nazareta any Galilea. Zay mazava zany fa tena ity Yahoshua ty ozy ny vahoaka dia mpaminany, ary vahoaka Israeliana io niorakoraka be io. Voapirofo zany eto fa tena mpaminany Yahoshua. Izany hoe ny mpaminany Israeliana farany enona ary tokony ho arana zany mazava ho azy dia ty Yahoshua ty, satria io ny farany io. Zay ny voalazan'ny soratra masina jiosy. Mahitsy be mihitsy ny teny hoe ny vahoaka mihitsy no niarany laza ary niorakoraka hoe mpaminany Yahoshua zao tonga zao lay avy any Nazareta any Galilea. Zay aloha izay mazava zany fa tena mpaminany Yahoshua araka an'izao teny voalaza amintsika zao neny manaraka
Matoe 21:46 indray hoe tsany sambotra ny Ahosoany ny mpitondra fivavahana Jiosy satria ny vahoaka laza fa mpaminany izy ka so matin'ny vahoaka indray ianao tsy azoko tena mantsy ny mpaminany ao amin'ny 9:7 Matoe 21:46 dia nitambotra hisambotra ny Ahosoa izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Ahosoa. Ahosoa mihitsy n'izany le mpaminany zay ny zava-marina zany zao tena mpaminany mihitsy ny Ahosoa. Ny vahoaka mihitsy no laza fa mpaminany izy zany hoe ny mpaminany Israelianina farany zany dia izao Ahosoa zao no hoe mafitsika zay teny zay any amin'ny boky manaraka indray any amin'ny bokin'ny Jaona 6:14 Jaona 6:14 Jaona 4 Jaona 6:14 zany reto daholo zany nena nilaza ny tantarany mombany amin'izany Ahosoa zany. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataony Ahosoa, ity tokoa ny ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao zay. Zany hoe nahita azy zany ny olona dia nafantatra amin'izay mihitsy hoe ity ilay mpaminany. Rehefa ren'ny olona ny zavatra nataony Ahosoa dia niarany teny ny olona rehetra hoe tena mpaminany ty Ahosoa ty. Ty tokoa ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao. Confirmeny mihitsy ny tantara zany, tantaran'ny Jiosy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Ty bokin'ny Jiosy daholo ty tenentsika etony dia milaza mihitsy ny tantara tao amin'ny Ahosoa fa ny vahoaka mihitsy no milaza fa tena mpaminany zany Ahosoa zany. Zay ny zava-misy zany. Ka tsy azo ny anglisy ho toeriny zany, tsy azo ny sinoa toeriny zany, tsy azo ny afrikanina toeriny zany, tsy azo ny arabo toeriny zany, tsy azo ny rosianina toeriny zany, tsy azo ny japonais toeriny zany, fa satria ny israeliana no teny zany tantaran zareo zany dia tsy azo no lavina. Ka ny vahoaka mihitsy no milaza fa mpaminany zany Ahosoa zany dia tsy misy olona mahazo manohitra an'izany. Ratsika jery teny hafa mbola ao anatin'ny bokin'ny Jiosy any ty ho jerevantsika ty ao amin'ny bokin'ny Lioka indray ny vakitsika Lioka 24:19 Lioka 24:19 Lioka 24 izy zany fa hoy izy taminy Lioka 24:19 zavatra manao ahoana moa izany ary hoy izy ro lahy taminy ny amin'ny Ahosoa avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Tena mpaminany teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy. Manaiky azy daholo ny vahoaka fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka mihitsy nametraka fa mpaminany izy noho ny amin'ny asa izay nasehony sy ny famantarana nasehony ny hery sy ny fahefanana anany dia ny aiky ny olona fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka nametraka azy ho mpaminany tsy azo no lavina mihitsy izany. Izy niza mandany zany dia nonge zany manohitra ny zava-misy any amin'ny fireneny olona. Le vahoaka kosa mahita ny zavatra nataony ny teny fa mpaminany io tsy azo no lavina le izy. Mpaminany lehibe izy. Zay le hoe mpaminany avy aminao ny enonao ary nefara teo amin'ny Ahosoa zany. Ary zany Ahosoa zany zay rehetra niaraka taminy dia tsy nanota intsony zay. Ary ty Ahosoa ty namoaka didy. Namoaka didy izy araka ny Jaona 12:49 fa didin'Andriamanitra ray mihitsy no izy netiko. Jaona 12:49 ka ho an'izay rehetra mametraka fa mpaminany ka ny vahoaka moa nametraka hoe mpaminany dia tsy azonao lavina mihitsy zany. Dia ny mpaminany zany dia mitondra ny teniny Yahova dia namoaka didy izy ny dikan'izay. Dia hoe apetraka ao amin'ilay mpaminany ny didiko izy ny tenin'ny dada Yahova. Le tare amin'ny Deutéronome 18:15 Deutéronome 18:15 le miteny hoe apetraka ao ambava ny didiko dia ho lazainy aminareo ny teniko izay andidiko anazy. Dia eto koa zany nomenany Ahosoa koa ny didy araka ny Jaona 12:49 Jaona 12:49 ary no vakitsika. Dia etsika zao ahita mihitsy fa hoe nitondra didy zany zanaka mpaminany lehibe zany
ary ny didy nomena azy de tia ny fanaporofona John 12:49 satria zao tsy niteny ho ahy fa nyraizina niraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy zay ho toriko ary fantatry fa fiainana mandrak'izay ny didiny koa izay lazaiko a de lazaiko araka n'izay no lazay ndray tamiko mazava-be zany ny teny eto fa ity Yahosoa ty zany a de nampitondrain'Andriamanitra ny didiny araka le teny tary amin'ny bokin'ny Deutéronomie tary hoe misy didy omena ampaminany ary ho zarainy amin'ny olona omen'ny olona ary ny didy ao amin'ny Yahosoa de ny didiny amin'ny fanafana ny olona amin'ny fahotana tsy mahay manao teny intsony zay miaraka aminy io le Andriamanitra Abrahama miteny hoe mpaminany ny anonao ary le mpaminany farany ny vahoaka mihitsy no teny azy de hoe Yahosoa no anarany ny confirme ny vahoaka atao Israela tamin'izany fotoana zany ka tsisy afaka mandany zany mihitsy tsy azo lavina tahaka ny Isaia mpaminany de ny ekeny olona fa mpaminany Israelianina tahaka ny Jeremia mpaminany de ny ekeny olona fa mpaminany Israelianina aotr'izany koa Yahosoa de ny ekeny vahoaka fa mpaminany Israelianina ka tsy azo lavina mihitsy zany hatramin'ny farany satria nitondra ny teny ny dadama yayava izy araka ny teny mpaminany mbola ho resantsika mihitsy moa manaraka hoe ahoana ny fanaporofona fa tena mpaminany izy ary izy mihitsy le mpaminany fa araka ny lalàna Mose indray mbola omeko zay teny zay fa eto de miteny mihitsy ny hoe ny vahoaka mihitsy ny Israelianina zay mahafantatra ny ato hoe mpaminany de reo mihitsy no teny vantana mihitsy ny hoe mpaminany io Yahosoa io mpaminany izy ary izy no mitondra ny fanekena vaovao ho an'ny zao tontolo zao ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany izy ny fanekena vaovao zay moa zany amin'ny Israelianina zay resaka zay no mandeha fa ho an'ny efa firenena mbola mety tsy fantany zany fa zay ndray resaka samy Israelianina zany sujet zany fa eto fotsiny le misintona atsika hoe ny mpaminany enona zany ny mpaminana farany a Israelianina de ny mpaminany Israelianina farany nomen'Andriamanitra ny didiny a de ity atao hoe Yahosoa ty ary ny vahoaka Israelianina mihitsiny a zay tsy azo no lavina mihitsiny no nametraka fa tena mpaminany izy o zany tsy azo no lavina tsy azo nizaniza lavina satria ny vahoaka Israelianina no tsindriko mafy teo no nilaza fa tena mpaminany izy mazava zay am'izao vanamitsika zao arany satria hitatsika fa ity Yahosoa ty ny mpaminany farany inona ary ny tenin'io Yahosoa io mikasika ny amin'ny mpaminany satria tsy maintsy eo aminazy zany ny didy no enona mivoaka amin'ny vavany zany le didy no enona de mbola ao bokyny Jiosiany no jerefantsika araka amin'ny boky misy boky atao hoe Apokalipsy indray mbola bokyny Jiosiany zay ao anatin'izany bokyny Apokalipsy zany misy ny fanambarana nataon'izany Yahosoa zany fa ny mpaminany ndray am'izao vanina amitsika zao a de zay mitory any Yahosoa ny olona mitory any Yahosoa no atao hoe mpaminany am'izao vanandro farany zao ka tsy misy olombelona mitory an'zany anarany Yahosoa lay manala amin'ny fahotana ary lasa tsy mpanoty antsony zay miaraka aminy eto ambonin'ity planeta terre nareo ty afatsy ny ambassadeur-ny Yahosoa zay antsona mianarana hoe Elia rehetra sisa no mitondra an'zany anarana zany zao ary mampianatra an'zany atao hoe Yahosoa zany tsy mampianatra zavatra hafa Elia fa tsy Yahosoa rery ihany satria ny didiny Yahosoa de sao hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io taminazy Andriamanitra Abrahama no teny taminy hoe zao ny lalàna Apokalipsy 19:10 fa ny filazanany Yahosoa ao am'izay milaza ny Yahosoa zay ao ndray ny fanany faminaniana no mandeha didy vaovao ndray zany hoe maninona ny lasoatran'izany satria hitodika ho any amin'ny jentilisa indray Andriamanitra de Andriamanitra Abrahama io todika ho any amin'ny jentilisa izy a de lozika be zay mitory any Yahosoa indray makany amin'ny jentilisa any ny misy any fanany faminaniana de zao hitanareo eto amin'ity fampianarana mivoaka ity zao Apokalipsy 19:10 ary zay ny amarana antsika anazy androany fokely ny fampianarana tamin'ity an'io ity fa tsy maninona zany nefany satria zay koa ny mapety anazy Apokalipsy 19:10 Apokalipsy 19:10 dia ny akohoka teo amin'ny tongony eo mba hivavaka aminy ary izy tamiko tandremo aza manao an'izao anao fa mpanompo namanao ihany aho
sady namandreo rahalanao zay mitazona ny filazanany tanany filazanany Jehosoa. Andriamanitra ihany ny vaovao fa ny filazanany Jehosoa no fanany faminana iny. Zany hoe ny olona milazany Jehosoa zany dia zao ataony ambassadeur-ny Jehosoa Elia zao. Zao ataony Elia zao zany no proof fa mandehanday ny fanany faminana iny. Ao amin'ny Jehosoa mantsy ilay fanany faminana iny, izy mpaminany farany, ary izy ny mamoaka baiko farany. Dia ny baiko farana avoakan'izany Jehosoa zany dia zao ny filazana azy indray ny fitorian'ny Jehosoa, satria rehefa mitorina Jehosoa dia tsy maintsy mitorany Yahva zay naniraka anazy. Dia ny filazana an'izany Yahva sy Jehosoa zany zay ny atao hoe ao ny fanany faminana iny. Zay ny didina avoakan'Andriamanitra farany dia Andriamanitra Abrahama. Dia ajantsika eto aloha ny fampianarana ny amin'ny teny ity fa mijery endrika hafa tsika ny amin'ny manaraka fa ampy aloha zay eritretinareo hoe mpaminana iza no enona zany zao. Dia mpaminana Israeliana ary tsy mahazo mivoaka amin'izay ianao. Dosany hoe ahoana mampaminany ianao indray ary ambassadeur-ny Jehosoa zany dia mpaminany mihitsy izy. Elia zany mpaminany. Elia le tany aloha be tany mpaminany, tany andron'ny Yahva-mpanjaka mpaminany izy. Dia mahatonga hoe Elia mpaminany. Elia mpaminany. Le même personnage misy amin'izao tsika miteny zao. Amin'izao tsika miteny zao ohatsy ny tenin'ny dada Yahva nampitondrainany Jehosoa mpaminany dia hoe zay mitory an'i Jehosoa. Satria rehefa mitory an'i Jehosoa dia automatika mitory an'i dada Malia Yahva, Andriamanitra Abrahama. Dia ao indray ny fanany faminana iny. Ao ny fanany faminana iny. Zay no mahatonga hoe izay olona miaraka amin'ny Jehosoa eo eto ambony tany ity, reo ihany sisa no afaka amin'ny fahotana. Zay ny atao hoe zavatra sarobidy indrindra nomeny dada Yahva tany alalany ilay mpaminany farany. Horesantsika amin'izay ny tontolon'ny mpaminany farany io Jehosoa, ary manaraka an'izay koa mikasika ny hoe Elia moa zany efa mazava aminareo io. Satria ny mampaminana ny Elia dia noho ny amin'ny Jehosoa. Nefa n'izany Jehosoa zany ilay niteny hoe aza manota intsony, tahaka ny ataony dada Yahva hoe za tsy tia mpanota. Ity mpaminany farany Jehosoa ty koa miteny hoe aza manota intsony, dia tahaka ny Elia koa miteny hoe aza manota intsony. Ary zay miaraka amin'ny Elia hatrany dia tsy mahay manota intsony, satria izay le fahefana ao amin'ny Jehosoa malala ho azy ny voninahitra mandrakizeo na azy mianaka. Dia dada Yahva satria moa tena kaikity mpaminany rany hiraka, ho resantsika ny momba anazy fa tena mpaminany mihitsy izy. Dia amafitsika izay teny zay hoe ity mpaminany ity dia tena tsy maintsy arahana ny teniny. Izy no teny hoe aza manota intsony. Jaona 5:9 hoe aza manota intsony ozy izy. Jaona 8:11. Zany ny zahatra faratampon'ny tiany dada Malia Yahva zany. Zany ny tsara indrindra zany. Bokin'ny Israeliana ihany ty Jaona 5:11. Ary izy tsy misy tompoka dia hoe Jehosoa, zaho koa tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zany ny déclaration zany Jehosoa, ilay tena mpaminany lehibe sady mpaminany farany tao Israely. Fa zao ndimbiasan'ny Elia zao tsy misy afa-tsy Elia rery no mandimbiasa, satria ato amin'ny Elia koa nitoriana zany hoe tsy mahay manota intsony, satria mitory an'ilay Jehosoa ilay tena marina, ilay mpaminany farany Israeliana. Dia mihitsy atsika nijery hoe tena mpaminany vizy efa voalazantsika teo. Inona koa ny toetrany horesantsika daholo zany fa ampy aloha ny amin'ny androany. Dia mbola jevantsika koa ny Jaona 5:14. Jaona 5:5 andininy 7:20 indray mbola niresaka tamin'ity lehilahy ty indray izy dia hoy izy taminy hoe tandremo aza manota intsoniko ianao. Jaona 5:14. Rehefa afaka zany moa hoe tena mpaminan'Andriamanitra azy, tsy tia fahotana, dia Andriamanitra Abrahama, Elohei-ny Israely zany dikan'izany Andriamanitra zany. Elohei-ny Abrahama zany. Rehefa afaka zany dia hitany Jehosoa atao kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrany ianao aza manota intsony fandraho anjoanao zay ratsy noho teo. Ity mpaminany Israeliana farany ity zany tena mitovy toetra mihitsy ny amin'ilay naniraka azy Yahva, Andriamanitra Abrahama. Mitovy toetra amin'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy, satria manizingizina mihitsy izy hoe aza manota intsony. Dia mifanaraka amin'ny teny dada Yahva hoe Isaia 59
un deux mifanaraka tsara mihitsy ny teniny izy ireo Isaia 59 un deux ino nky ty teny ty indro ny tanany avatsy foy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fahamary fa ny eloko reo nefitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina antaviny aminareo ka dia tsy miaino izy tena alan'Andriamanitra mihitsy ny hita hoe olona mpanota zany mifanohitra amin'ny dada Iava mihitsy zany ny Andriamanitra Abrahama tsy tia mpanota de tonga tokoa ilay mpaminany farany de tena nizigizana mihitsy ny hoe aza manota intsony fa tsy tian'io Andriamanitra ray Iava io mihitsy ny Andriamanitra Abrahama zany olona manota zany nandringanany rehetrarehetra hatramin'izay noho zany miteny amintsika rehetra hoe tsy misy herina fahefana afaka miady amin'izany hatsarana zany tonga aminareo le tenyle mpaminany farany andeo hitodika any amin'ny am'izay tsy izy akory ny teniny fa teny le naniraka anazy ihany le Andriamanitra Abrahama lay Andriamanitra Abrahama ihany no maniraka ny mpaminany farany io ary natonga anazy ny teny mihitsy ny hoe tsy manao tentsony zay miaraka amiko satria zay ny tena tiany dada Iava tongavan'io le Andriamanitra Abrahama satria mankala mpanota io Andriamanitra Abrahama io ary ny mpaminany naseniny anona de mpaminany Israeliany irery ihany tsy mahazo maka mpaminany afaka ohatran'izay no fa raha vao niovy mpaminany Israeliany io de efa tsy izy ianao zay nidika azy efa diso daholo zay nataonao ary rehefa miaraka ny zavatra diso moa anao de mazava azy fa diso ianao hatramin'ny farany tsy miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany ianao zany hoe tena diso adresy tanteraka ka izany moa ny antony any amonjenantsika etra zay mandeha aminy zao tsika miteny zao hoe andeo hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama am'izay sokatra anao ngeny tanana zao tia hamonjy anao izy satria raha vao mpanota anao izy Andriamanitra Abrahama io za tsy miheno mpanota ary zay nijerevantsika inona daholo ary ny teny le mpaminany farany ohatra mahazo manambady be dehibe ve ny lehilahy impaminany farany io teny hoe tsy mahazo manambady be dehibe ny lehilahy interdit zany ato amin'ity famarinana fototra ty ny Andriamanitra Abrahama tsy tia zany lehilahy manambady be dehibe zany tsy tia mampirafy tsy ekeny zany nambarany mpaminany farany daholo zany zay natonga nanteny hoe mpaminany Israeliana ary ny vahoaka no nametraka ny ty Jehosoa ty ho mpaminany fa ny jiosy no nankala anazy de namono anazy vonoany zareo daholo moa zay mpaminany rehetrarehetra ny teny izy vonoany reo mpitondra fihevana jiosy reo ratsy saina be le mpitondra fihevana jiosy zay le izy fa de mirary soatsika etra samy hotahiny Jehosoa ary rehefa resy lahatra ianao de manatona ny Elia fa Elia teny amonjy ianao Elia tena navitra anao Elia tena zay rehetra fomba fana manavitra anao de ho atao daholo satria manavitra zao satria ho avy ny fandringanana ty taninareo ty zareo tsara ny histoire mahazo an'io Rosia sy Ukraine moa tsy ny mahazo any Rosia moa fa mahazo ny Ukraine fa tsy misy miady amin'ny Rosia zany Elia no nampianatra an'izany ary hitantsika eo ny toy ary efa hitanao fa aza ratsy rehefa te hitaloza de mety iva amin'ny Rosia io hitantsika eo ny toy eny fa mantarana meko anareo zay tsy misy miady amin'ny Rosia zany na hitambatra daholo azo tontolo zao tsisy maresy an'io zany reo natao hoe firenena mody maty fa teny ny mpaminany Elia zany fanamafisana zay efa voalaza tany aloha tany ary tsindrina mafy mihitsy ny hoe tsisy miova ny teniny dada malalanay Iava manaraka ny teniny daholo zao tontolo zao adalany Ukrainiana zay te hiady fotsiny amin'ny Rosia io fa ratsy azo atao io mbola resantsika eto daholo zany raha mihitsy ny fotoana ny oriana fa zao anao mbola fampianarana mitondra anao miditra hoe andao any amin'ny Andriamanitra Abrahama Iava ary manarano le mpaminany faran'izay ny rany Jehosoa no anarana inona daholo ara ny qualité na ny zavatsoa ao amin'ity Jehosoa tya zay no jerevantsika ny amin'ny fampianarantsika manaraka fa tena tsara izy na de anao maheno hoe tsy manota intsony zay miaraka aminy tsy zatra mahafinaritra ve zany aminao inona ny teny io Andriamanitra io raha tsy i Andriamanitra Abrahama io ny teny tsy tia mpanota izy zareo nanaovan'ny Israeliana tena mpiteny ary teo amin'izay no nanaratra daholo ny olona namoron'Andriamanitra namorona boky de nanonon'Andriamanitra hafa nanao boky hafa daholo zavatra hafa daholo ny soratan'ny olona indrisy mampareo zany sary zany tonga Elia merina zao tontolo zao iverina amin'io Iava io de teny ianao reny zany merina zao tontolo zao dao anampy anahy ampio fotsiny ary rehefa fantatra fa marina ny teny dao tsika hiaraka
manoly ianao ny dikan'izay. Raha tianao zany no afaka ny fahotana zany hoe ary tena mba tianao zany Andriamanitra Abrahama zany aza manahaka nantenanao andeha ao anatin'ny marina. Aleo ny tenanao andeha ao anatin'ny marina am'izay, ampio ny lalana ny marina. Fa sambatra zany aty hoe afaka ny fahotana zany ny zavatra mahafinaritra sy mahasambatra be zany hoe afaka ny fahotana zany ve tsy mba irinao zavatra tokony irinana zany ka tsy mahafay anao hoe mahita ny olona miverina amin'ny Andriamanitra marina. Fa voafitaka teo lay izy zao tontolo zao potika mihitsy zao tontolo zao, tena ny potehiny devoly zao tontolo zao, fotoana ny fiverenana zao andeontsika iverinao amin'ny marina. Voapirofo ny Andriamanitra Abrahama izy voapirofo ny toetrana fa tsy te fahotana izy zay nanapotehany Israelianina, ary mpamina rehetra dia niteny teo hoe tsy te fahotana izy. Ina mpamina ny farany nambara araka lalàna Mose zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany Yahavano anarany. Anjarantsika amin'izay miverina mitodika ao amin'ny Andriamanitra marina Yahavano anarany. Ary rehefa resy lahatra ianao manatona ny Elia ary andao atao batisa. Fa tsy maintsy atao batisa vao mety io. Batisa amin'ny fiarahanao amin'ny Andriamanitra Abrahama ary amin'ny fiarahanao amin'ilay mpamina ny farany Yahosoa zay ny rahany. Ro resantsika daholo zany fa efa mazava ny teny fa ny fototra goavana dia ny fiarahanao amin'izany hoe Andriamanitra Abrahama mialo amin'ny fahotana ary tsy manota intsony miaraka amin'ny lay mpamina ny farany rahany nampinondray ny teny sy ny didiny ary ny lalàny hoe aza manota intsony fa tsy mety. Ary ty mpamina ny farany ty mihitsy miteny hoe io Andriamanitra Yahava io dia parfait izy io zany tsy maintsy parfait zay teraka aminy. Ka ao amin'ny ty Yahosoa ty rehefa tonga ao amin'ny mpamina ny farany io ny olona vao tena lasa parfait mihitsy zay. Ianao ke vakitsika tokoa zay teny zay hoe tena lasa parfait ve ny olona ao aminazy, teny zay mihitsy izy araka ny boky Matthieu 5:48. Matthieu 5:48 dia vakeo mbola bokyny Israelianina ty tao amin'izany bokyny lay mpamina ny farany, bokyny mpamina ny farany zany ty resantsika ty Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitry ny lanitany any an-danitra zany. Zany hoe didina voaka an'ity mpamina ny farany ty atao hoe Yahosoa ty koa izy hoe tsy maintsy tanteraka vao mety. Tsy mbola nisy olona nasany teny an'izany na mpamina ny teny an'izany fa tsy izy rery. Ary tena marina fa zay miaraka aminy tena tanteraka tahaka ny Elia miaraka aminy tanteraka zay. Tanteraka zany Elia zany. Tsy mety manao ratsy zany ary tsy may manao ratsy zany dia tsy zarery fa reo zanak'Andriamanitra na zanaky ny avo indrindra, zanaky ny Andriamanitra Abrahama zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama rehetra sy miaraka amin'ity Yahosoa mpamina ny farany ty dia tena lasa tsy manota intsony, tena tsy manota intsony mihitsy ao ny parfait zany. Ka tena Andriamanitra zany, le Andriamanitra Abrahama zay le nitadiavy le tena olona tonga lafatra tanteraka tsy manota intsony rehefa tena tafaraka amin'io Andriamanitra Abrahama araka zao nampianariko zao anao dia miaraka amin'ilay mpamina ny farany zay nyteneniny Yahosoa dia tena tsy manota intsony ianao fa marina zany teny zany. Tsy te mpanota io Andriamanitra Abrahama io tsy te fahotana izy. Zay ny famaranako ny teny koa dia mirary soa antsika rehetra ho tonga soa ty amin'ny Yahosoa dia ho tonga soa ty amin'ny dada mala Yahava Andriamanitra Abrahama. Ndao hiverina daholo, ndao hitodika any amin'ilay mpamina ny farany zay nampitondraina teny Yahosoa no anarany. Ary izy no milaza io Yahosoa iny no teny farany mpamina ny Isaiana fa teny izy hoe zay mitory any Yahosoa rery ihany zay ihany manana ny fanahy faminany iny. Ka tsy misy nitory sy nampianatra zany Yahosoa sy ny momba azy zany teto afa-tsy Elia rery ihany. Zay no mampamina ny farany any Elia ary tsy misy tsony koa aorianany Elia. Mirary soanao tonga amin'ny fitiavana an'ilay Andriamanitra Abrahama ty avy any amin'ny daholo ny fototrany io. Andriamanitra Abrahama daholo ny fototra an'izao famarinana zao ary tao amin'ny bokyny Israelianina daholo nakatsika an'izao tsy misy bokyny malagasy na bokyny anglisy na bokyny Amerikana fa bokyny Israelianina
zay nandehanana zany teny zany zay no nahitantsika zao famarina rehetrarehetra zao ka iatsonantsika hoe andao hitodika daholy am'izay hoany amin'ny Andriamanitra Abrahama ary anaraka an'ilay mpaminany fany satria ao no lakileny men'Andriamanitra Abrahama am'izay hoe ao am'izay nareo no mandeha satria izy ny mpaminany farany tsy misy tsony taorinany mpaminany Israely anina ary tena ary ianao hoe malagasy koa ianao milaza fa ianao koa mba mpaminany nefa nivakeko ny lalàna fa io Yahoshua io nefa nazo didy avy any amin'ny dada Yahva Andriamanitra Abrahama hoe izay mitory anao satria izay mitory anazy dia mitory an'io Andriamanitra Abrahama ihany koa Yahva nanarana izay mitory any Yahoshua ka ingamo Yahoshua tonga teo raha tsy nisy an'io ino moa ity ina moa raha tsy tonga io mpaminany io tsy afaka nandeha ny mpaminany raha tsy nisy mpaminany koa ny teny anazy de gaga ianao apiko kely hoe ary ianao to miteny hoe azana n'ilay mpaminany izay indrindra ampianatra an'izay kely indray aloha parantesy kely ozy ny olona hoe tsy niteraka io Andriamanitra io za be deabe ny fampianarana manao an'izay any ka nareo ny namorona boky zany any amin'ny boky hahafany no misy an'izany zay bokyny foronona dia lasa zany le izy fa raha vao bokyny Israelianina dia tena misy mihitsy zany teny zany tena misy zany loana vaketsika le teny andao vaketsika ny bokyny Salamo fa ny bokyny Salamo mihitsy no miteny hoe zanako ianao izy dada Yahva ilay Andriamanitra Abrahama zanako ianao zany teraka anao androany ka ny bokyny Israelianina rikatra amin'ny Sefer Torah Jiosy dia milaza mihitsy fa tena miteraka io Andriamanitra Abrahama io voalaza ao zany fa rehefa boky hafany dia mizahatra hafa ny teneny fa ny boky réel ao anatin'ny Jiosy dia niteraka io Andriamanitra io donay vaketsika zay teny zay araka ny bokyny psalme na psaume na salamo firy izy teo salamo 2:7 salamo 2:7 salamo 2:7 ilaza zava-boatendry aho Yahva ny laza tamiko hoe zanako ianao izaho niteraka anao androany ka tena miteraka mihitsy ny io Yahva io araka ny soratra io ao anatin'ny bokyny Jiosy zany ka raha ianao raha mamaly tsisy an'izany ka izay le hoe ianao no te hipetraka any amin'ny zay nisy ianao any fa raha mipetraka aty amin'ny Sefer Torah Jiosy ianao dia voalaza mazava ao zany raha tsy azo milavina fa ny bokyny Jiosy ao amin'ny Sefer Torah Jiosy dia milaza mihitsy fa niteraka io Andriamanitra io fa izy ndray tsy miteraka ohatra ny vehivavy miteraka zay moa koa madiso ny olona indray zay fa niteraka araka ny teny raha niteraka zany izy an'ity Yahoshua tya dia naterany tamin'ny teny ka raha Yahoshua ny resana zany dia io mihitsy ilay naterany io ary zay moa tonga antsika hijery an'izay hoe tena zanany mihitsy ny io dao ndray antsika bojery boky salamo 2:24 salamo 82:6 dao ndray antsika hijery boky anankiray mbola bokyny salamo ihany salamo 82:6 hoy izao Andriamanitra ianareo ary zanakiny avo indrindra ianareo rehetra miteraka zany Andriamanitra ny dikan'izany satria misy zanakiny avo indrindra ary le zanany nataony hoe Andriamanitra ianareo miteraka zany io Andriamanitra io ny dikan'izay ao ao bokyny Jiosy any amin'ny bokyny salamo ka tsy azonao lavina koa zany satria ao anatin'ny bokyny Jiosy zany le Andriamanitra Abrahama ny teny zany mihitsy fa izy ndray hoa tsy niteraka ohatra ny vehivavy miteraka fa araka ny teny dia zay na tonga n'ilay mpaminany ny teny hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany zany hoe ity Yahoshua ty zany araka ny nampianarin'io Yahoshua io dia tsy nateraka ohatra ny vehivavy ateraka fa nateraka tamin'ny teny raha vao ny teny zany io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny namorona zao tontolo zao dia iny teny iny no atao hoe Yahoshua zay fa tsy nateraka ohatra ny vehivavy miteraka fa ny fiteraka an'Andriamanitra zany ao amin'ny teny izy no niteraka vaketsika ny Jaona toko voalohany zany bokyny Jiosy daholo miteny an'izany Jaona toko voalohany 1:1 tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy
de tsisy narina zao zavatra ary zao na idea iray azy. Ao amin'ny bokyny Jiosy de ny bokin'ilay mpamina ny farany Yahosoa de izy mihitsy no laza fa izy de tamin'ny voalohany ary ny teny izay tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra. Bokyny Jiosy daholo miteny an'izany. Jerevantsika tary amin'ny bokin'ny Sefer Torahny Jiosy tany aloha de milaza mihitsy hoe fa niteraka Andriamanitra ary zany teraka anao izy androany, tsy azo lavina mihitsy izy zay. Tena nisy zany zavatra zany. Ary ilay fiterana kory tsy ohatra vehivavy miteraka fa io voalaza io hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ary izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ka rehefa nivoaka zany le teny de inona teo niteraka izy tamin'ilay io Andriamanitra Abrahama ny teny de iny teny iny natao hoe zanany ary zay zanan'izay natao hoe Yahosoa ary lay teny izy de tonga nofo kanonona tamintsika. Zay ny voalaza zany. Ka mbola ho anam-porofo atsika lava be mikasika any am'izay fa inatsoa moa ny valinao am'izany teny zany ka fa mazava iny izy satria ilay mpaminany mihitsy no ny teny fa nahazo didy avy any amin'ny dada Yahva izy ary mariny zany. Ary ny bokin'ny Sefer Torahny Jiosy misalamo ny teny fa tena niteraka io Andriamanitra io de tsy azonao lavina izy. Raha mandany zany de tsy pahanao ny tenin'le Andriamanitra Abrahama satria tany amin'ny Jiosy no nahitana anazy. Zay le tonga antsika nijery an'le hoe boky inona tokony ho arahana. Rehefa nijery le boky tokony arahana de bokin'ny Jiosy no arahanao, bokin'ny Israeliana. Noho zany ny famantaranao ny marina rehetra de ao amin'ny bokin'ny Israeliana fa tsy any amin'ny bokin'ny foroporonona ny anananany ohatra na zay boky mety ambarambaran'olona aminao fa zay boky tena avy any amin'ny zareo Jiosy ary zay le fahamarinana hoe niteraka io Andriamanitra io ka tsy azonao lavina le izy. Ary ty mpamina ny farany ity zay nampitondray ny teny hoe Yahosoa de tena zanany naterany mihitsy noho ny amin'ny teny fa tsy noho ny hoe niteraka ohatran'ny vehivavy izy tsy ndriko tsara fa lay rehefa ny teny izy de nataony hoe zanany ny teniny de ianao tsy afaka mamatsy aty zay ny teniko amin'Andriamanitra azy tsy azonao lavina zay zavatra zay. Zay ny teny taka ny rehefa namorona izy de mamorona zay ny Andriamanitra Abrahama azy. Ka ny farana atreo zany ny teny mazava tsara amintsika rehetra zay ny fahamarinana. Mazava tsara amintsika rehetra zay ny mikasika an'le hoe Yahosoa mpamina ny farany sady nambaran'io Andriamanitra io fa tena zanany mihitsy, tena zanany izy lay teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary izy no nevizao rehetra zao natateraka ny fahamarinana rehetra ny amin'ny famoronana zany de tao amin'ny daholo araka ny nambara ilay mpaminany Israelianina farany. Ka raha vao manaiky ianao fa mpaminany Israelianina Yahosoa hoy ny vahoaka Israelianina de zanak'Andriamanitra izy tsy azonao lavina. Izy le zanak'Andriamanitra teneny tarikatra amin'ny bokin'ny Sefer Torah hoe zanako ianao zany teraka anao androany. Ka izay olona izay tsy izy fa ilay mpaminany farany natao hoe Yahosoa lay ny teny hoe aza manao taintsony zany hoe tena mitovy toetra mihitsy nisy ilay dadany hoe aza manao taintsony ianao zay. Ary zay niaraka tamin'ny rehetra hatrany de tsisy nanao taintsony fa tena afaka amin'ny fahotana marina ny teny niainga atao anatin'ny bokin'ny Jiosy ray manontolontsika hatrany amin'ny mpamina ny farany Yahosoa nanarany ary miporofoky fa tena zanak'Andriamanitra izy zanako Yahva io de amboariko tsara am'izay ny ahitsiko tsara ny fihevitra anao hoe niteraka Andriamanitra tsy miteraka ohatran'ny vehivavy sanatria fa rehefa niteny izy de iny le natao hoe ary niteraka izy iny le niteneny hoe za niteraka anao zay rehefa tiany zany de zayko fa tokony inona kosa ny ary moa anao ho paralelina aminazy ve ka tsy miady aminy ve anao ray zany normalina be to hoe zanany ianao fa tsy hoe paralelina amin'Andriamanitra ianao fa zanany tsara ne zany tsisy maratsy an'izany mihitsy. Ka de nefa izy miporofoka araka ny soratra masina ny Jiosy ary zay ninao an'zanitra de afaka mifahotana zay. De zay ny antony averiko tsara tsy diko mandeha natonga atsika hoe boky inona ny tokony ho arahana raha ijerin'ny marina ianao mikasika amin'ny Andriamanitra Abrahama io ary tena ho tafaraka aminy de nomeko hoe arao ny bokin'ny Jiosy Sefer Torahny Jiosy tao amin'ny Sefer Torahny Jiosy nisy teny hoe de nanteraka io Andriamanitra io. Ka raha boky hafa anao raha anao de tsisy an'izany fa ny contraire an'izany misy any ko micontrariziko fa raha tena bokin'ny Jiosy ny jerefanao de niteraka izy. Meko anao teo ny teny mikasika ny am'izay de zay ny fiarahantsika ndray tamin'izao misy io mirary so atsika rehetra sambotainao soa ary rehefa resy latinao de manatona ny Eliandro anao batisa fa fotoanany batisa zao afaka miantso anao
amin'ny telefona tsova za tompo tena atao batisa na anglisy ianao na amerikana na sinoa na japonais na inony ianao na iny ianao afaka miantso ny elia daholo nareo hoe zay tompo de tena resy lara mangataka se mbo atao batisa mba tonga avaty anao raha afaka makaty manao any amin'ny 2026 vo misy batisa ty fa ny any amin'ny hafa firina afaka makany elia da tsika ny atao am'izay fa zay hoe fa mandeha io arakaraka rehefa misy de efa mandeha zay fa mandeha elia rehefa misy miantso de mandeha ka tena mitady an'andriamanitra marina ary maniry ho any amin'ny fiainana mandrakzay fa ho hita eo foany zany de mirazo tsika samy tenao soa de ao atsika ariva afaka sotra petsaka dada malala iaiavany am'izany teny rehetra zany fa tena fitiavany zany ary tena famonjena Elia nampianatra ny olona ny amin'ny iverenana aminao ary tena nasiako teo mason'izy rehetra ny famarihana fa tena marina ianao tsy misy andriamanitra afa-tsy ianao le andriamanitra Abraham iaiavanao anaranao tsy tia fahotany ianao halanao zany ary zany teny zany nampitondrainao le mpamina no farany Iahosoanao anarany hoe aza manotaintsora ry aoko ho tanteraka ianareo zany ny tenyle mpamina ny farany sotra dada Maria avao taio ara zao teny rehetra zao mba hitondra soa am'izay tramiaina hitondra famonjena sy fanavotana am'izay mandre hitany zay rehetra miainanao avoty zay rehetra mbola tsy mahafantatra ny marina vonjeo zao tontolo zao vonjeo ny afafirina rehetra akoatran'ny malagasy avoty zay rehetra maniry ny hoafitra afao zay teo afaka rehetrarehetra dada Maria avao tonga ny andro famonjena ho an'izao tontolo zao aseho ny sandrinao mahery aoka tena andeha ny hery sy ny fahefanao ho voninahitry ny ranomasina dada Maria va voninahitrinao manakasay apeo Elia amin'ny asa nampanaovinao azy aseho ny voninahitranao amin'ny anaranao dada Maria va no andefasana n'izany teny zany de ho any aminao zany teny zany de amin'ny alalan'ny Iahosoa sotra dada Maria vao alleluia amen de zay ny fiarahantsika ndray tamin'ny teny io tia nametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka andrea veloma tomboko